Ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora ny anton'ny fandringanana. Izany indray no anasanantsika iarahantsika midinika amin'izao maraina izao. Faliana mandrakariva ry namako isany no iarabako anao amin'ny ara Jesosy Kristy tompontsika. Tafahoana soamatsara indray tafaraka indray tsika amin'ity dinidinika maraina amin'izao talata fa 3 volana Jona izao mandeha ny fotoana kanefa iriko mandrakariva ihany koa andeha misosa mitombo miandala ihany koa ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Andeha iaraka hivavaka isika tompoko. Rainay eo izay any an-danitra, misotranao indray izahay no ny famondramponao. Misaotrany amin'ny fahasoavanao izay matoy izao anay. Misaotrany amin'ny fotoana omenao anay iaranay mandinika ny teninao. Mamelany tsy fahatanterahana rehetra ary aoka mba vita fihavanana aminao izahay. Mandinika ny teninao ary izay ankehitriny. Tomoera tompo aty am-ponay amin'ny alalan'ny fanahina masina ka izany fanahina masina izany mihitsy no ampianatra anay ny teninao. Fa ny vavaka tononona sy agnatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora. Tantara fantatry ny rehetra ao amin'ny testamenta taloha ny fandravana ny Sodoma sy Gomora. Ary tena nikoizana ny faratsiana nitranga tamin'izany fotoana izany. Tanàna anankiray izay be mponina kanefa dia noravahan'ny afo avy any an-danitra. Fa inona ny antony? Fa nahoana? Mpiara-midinika namana isany. Tsy maintsy misy ny fiafaran'ny tantara. Zay ny zavatra azo antoka. Ary teto amin'ity tantara ity, tonga ny farany ho an'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora. Tonga ny fandringanana azy. Ao amin'ny Petera 2:4 dia mba milaza ny antony na tonga ny fandravana. Ny Petera 2:2 ka ny 9:9 zao ny voalazany. Ary nataony manjary lavena ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloy noravana ary nataony fananara mandratsy fanahy atao aoriana. Fa lota izay ory dia ory no nijejon'ny olona ratsy fanahy dia novonjiny ho afaka. Eo amin'ny 9:9. Fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra tao aminy dia nahory azy loatra ny fanahy marina isan'andro no nahitany sy nandrenesa ny fandikan'ireo ny lalàna. Zavatra nisy izany ny mpona tao Sodoma sy Gomora. Dia tena nandika ny lalàn'Andriamanitra. Tena nao tsirambona, nanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Dia fantatry ny tompo izay amonjeny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy nitehirizan'ny olona tsy marina ao amin'ny fijaliana ao amin'ny fitsarana, indrindra fa izay mandeha araka ny fitarian'ny nofo ila zava-maloto ka manamavy ny manana ny fahalehibiazana. Ireo dia olona sasamy tompo-teny fantatra, sady tsy matahotra ny ratsy, sady tsy matahotra hiten'ny ratsy izay manana voninahitra. Zany ny zavatra nitranga ambaran'ny Petera, ny zavatra nitranga tamin'ny tanàna io. Ao amin'ny bokin'ny Joda aza moa dia milaza hoe feno fijangajangana izany tanàna Sodoma sy Gomora zany. Ao amin'ny Ezekela 4:1 moa dia milaza fa izany Sodoma sy Gomora zany dia feno avonavona sy fahavetavetana. Ry mpiara-midinika namana, fitondraon-tena nanohitra n'Andriamanitra, fitondraon-tena izay nanitsakitsaka didin'Andriamanitra, zany no zavatra mitranga tao Sodoma sy Gomora. Mazava ny fampitandremana nomenan'ny olona amin'ny andro farany eto amin'ity tany ity. Amin'ny alalan'ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, ary ringana tamin'ny afo izany tanàna izany, ary amin'ny andro farany ihany koa, voalaza ny Apokalipsy 2:20, dia aringana amin'ny afo koa ny ratsy fanahy amin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, tia ny azadiny. Tena mamitaka ny ota. Satria manajamba antsika tsy ahita ny toetry ny fotsika izy. Manaritra tsara ny fahadisoantsika ambadiky ny fanamarinan-tena ny ota. Ary matetika dia izao, ny fahotana ataon'ny hafa ihany no mivandravandra eo amin'ny masosika fa tsy ny ataontsika. Mpiara-midinika namana,
Ambaran'i Ezekely 4:1 ka 9:20. Tena olana tao Sodoma sy Gomora, nijangajanga ny olona tao, nijangajanga ara-panahy izy ireo, ary mampalahelo an'Andriamanitra izany tantara izany. I Paoly de nanao lisitra lava be ny amin'ny ara-tsim-pitondrantenan'ny olona, toy ny hoe manoratra gazety mihitsy ny apôstôly Paoly, milaza amin'ny Romanina 1 ka manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 12:30 dia mitanisa i Paoly ny amin'ireo karazana toetry ny olona amin'izao andro ankehitriny izao. Zao ny voalazany hoe toy ny hoe 2:20 ohatra hoe nandoka tena ho endry izy ka tonga tahaka ny adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra sy ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Natakaly ny olona amin'ny zavatra noforonina ny voninahitr'Andriamanitra. 2:20 ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloa ny lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao. Zany ny zavatra misy ny tantsain'ny Paoly, natakaly ny olona amin'ny fahamarinan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. 2:20 moa dia ozy hoe ary tahaka izany koa ny lahy dia namela fanao amin'ny vehivavy ka maimay amin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra. 2:20 ka dia feno tsy fahamarinana, ka dia feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolom-pona, ny fialona sy ny karaza. Zany ny zavatra mitranga tany sain'ny Paoly. Mpiara-midinika namana, izany no zavatra nitranga tao Sodoma sy Gomora, anatra ho anatra ho antsika, noravana Sodoma sy Gomora. Indray mandeha dia tafaresaka tamin'ny Davida i Natana, ny tantaran'ilay mpanan-karena anankiray izay nangalatra ny zanak'ondron'ilay lehilahy mahantra i Natana. Ndrera tamin'izay fotoana izay ny fahatezeran'i Davida, tena tezitra izy, tsy rara zany zavatra mitranga izany. Dia nambara ny Natana izy hoe ry mpanjako ianao izany. Ry mpiara-midinika namana, aza mieritreritra ary sika ankehitriny fa zany faharatsiana izany dia ny faharatsiana Sodoma sy Gomora. Fa zava-dehibe ny hamantarantsika fa nanoratana ny Baiboly dia nosoratana ho anao ihany koa, nosoratana ho aho. Rehefa mahita ny fahotana mahatsiravina ataon'ny hafa isika, izay voalazan'ny Apokalipsy 7:10, Apokalipsy 7:10, dia fampitandremana ho antsika ihany koa izany, fa mety ho latsaka amin'izany fandrika izany koa isika. Ry mpiara-midinika namana, raha fitinina izay resakantsika teo izay, fahatompitondran-tena sy fikorontanana ara-tsosialy no natonga ny fandringanana sy fandravana any Sodoma sy Gomora. Anatra ho antsika izany. Koa ny amin'ity tontolo andro ity, inona ary no antso ataon'ny Tompo aminao? Inona no antso ataon'ny Tompo amintsika amin'izao androany izao? Ny antony lazaintsika amintsika androany dia izao hoe andeha re avaozina ny fitondran-tena, andeha re ny fahamarinan'Andriamanitra no akamamina isan'andro isan'andro, andeha re ny sitrapon'Andriamanitra no andeha hofikirina eo amin'ny fiainantsika. Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany dia tontolo andro izay anaovana fiaikana indray, anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Tompo anie hombanao sy hampahiry anao hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao indray izahay no fitiavanao anay ka nahafahanay nandre izany antony fandravana ny Sodoma sy Gomora izany, ka nahitana ireo karazana toetra ratsy tamin'izany fotoana izany, kanefa nosoratana izany tantara izany mba ho anatra ho anay ihany koa, ary raisinay ho anay ihany koa reny tsy fahatanterana rehetra reny mba hahafahanay manitsy indray kosa ny dianay ankehitriny. Apetraka am-piatananao ary tontolo andronay androany, ka naiza aleanay dia aoka ianao ny ara-dalana aminay. Anaran'i Jesosy, amen.